mamelandro any toriny tenin'Andriamanitra. Teneno eo akaikinao hoe ambina salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Teneno izy ambinina salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Sakafo mibaibolinao a. Jaona fahatelo toko voalohany andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Iaraka veritsika amin'ny anaran'i Jesosy, ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Teneno eo akaikinao hoe mila salama amin'ny fiainana hoe. Mila salama amin'ny fiainanao hoe. Tenendray izy hoe mifamatotra ny fahasalaman'ny fiainanao sy ny fanambinananao hoe. Amen. Raisinao zany mila salama amin'ny fiainanao ary mifamatotra ny fahasalaman'ny fiainanao sy ny fanambinananao. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo tsy misy fanambinana zany miaraka amina fiaina tsy salama na hoe fiainana marary. Hiditsika amina fito alahady ho aveto pasteur Jocelyn Ranjarson, ho aveto pasteur Bishop Patrick Andrianarivo, ho aveto pasteur Julien Andrianarso, ho aveto pasteur Rizar Andrianandiana, BDB, ho aveto Bishop Lalaina Andrianasolo. Fa zao teneniko anao mila mivonona ianao andray fahasoavana. Ary miany mivavahako hoe ianao efa olona salama, ianao efa andray fahasoavana. Satria ny fanambinana sy ny fahasalamam-piainana ho iamantsy ianao dia tsy maintsy zavatra miaraka. Amen. Natonga anteny ianao hoe tsy maintsy miara-miasa ny fanambinana ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fahasalamam-piainana ny fanambinana dia izao. Raha ohatra ianao ka ambinina nefa tsy salama ny fiainanao dia hamotika anao zany fanambinana zany. Raha ohatra ianao ka tsy isy fanambinana afaka hiara-iasa tsy fahasalamam-piainana, manjary ilay fanambinana no vao maika hanimba ny fiainanao. Fantatrao ve fa misy olona tsy mananao foana izy satria tsy manana. Satria izy tsy manam-bola dia tsy andehananao foana mihitsy izy. Fa misy olona satria izy manam-bola, satria izy manana ny ampy, satria izy manan-karena dia lasa mananao foana izy. Nisy fotoana nampahery vavavy anankiray dia hoy izy hoe neny tena milasa manozona ilay vadiko aho izy satria noho ny fitahina be loatra teo amin'ny fiainanay dia lasa manao vehivavy izy, lasa miaraka amina olona hafa izy, lasa laniny amina rendrarendra karazany be dia be ny volanay. Tena neny aleoko alavitra hozy izy tsy manana izahay. Dia hoy amantsy anazy, izao dia mibeba ianao fa tsy fiteny zany. Hoy amantsy anazy hoe Andriamanitra dia afaka manasitrana ny fiainanao foana fa aza hozonina ny any amin'ny sorsanao. Rehefa nandeha ka tena ory loatra marary anahy loatra ilay izy sy ny sisa. Rehefa nandeha taty aoriana dia sitrana ny tokantranony fa le fidiram-bola le nozonina lasa lava. Dia hoy amantsy anazy, ianao ve hoe efa nanapotika an'ilay teny foana teo ianao dia izy hoe adino. Fantatrao ve fa misy olona raha izao izy manam-bola sy manan-karena tapaka dia hividy bolidor izy amin'io na bisikileta ary mbola tsy hainy mitaingina azy. Fa satria nahita ny club de motard izy dia hoy izy hoe za koa mba tia hanaraka an'ireny. Reny olo mandeha avy aty Antananarivo makany Antsirabe miaraka daholo. Dia hoy izy hoe za raha vao manam-bola eo dia hividy bolidor dia hoe ianao ilay lasa nofika eny amin'ny tapi-havanana. Fa misy olona satria izy tsy manana dia tsy mananao foana izy. Ny fahasalamam-piainana dia miara-miasa amin'ny fanambinana. Teny indray ilay akaikinao maniry eo mba ho ambinina salama ianao amin'ny zavatra rehetra. Misy olona indray raha vao manam-bola izy dia manapotika ny hafa. Rehefa manam-bola izy dia ampiasainy amina zavatra hafa ilay izy. Ohatra anankiray misy malala olona isaky ny manam-bola izy dia zavatra ilay voalohany ao anatin'ny sainy sy ny fony dia mandeha mividy zava-mahadomelina. Dia mifoka zava-mahadomelina izy dia rehefa ao an-trano amin'izay izy sy mibainy daholo ny zavatra rehetra ao an-trano.
zareo olona manana ma izy azy ary zanak'olona mpanan-karena izy fa no ny fananany arena dia lasa manimba ololafa izy misy tsy fahasalamana eo amin'ny fiainany teneny hoe misy tsy fahasalamana eo amin'ny fiainany hoe isika eto am-piangonana dia maniry no tenenina sy hotononona foana hoe hotahina sy ho ambinina fa move isika no salama ny fiainantsika teneny jereo le akaikinao dia jereo izy hoe move salama ny fiainantsika hoe efa vonandray fahasoavambe ve le fiainantsika hoe ny fahasalamana dia tsy fahasalamana ranofy ihany fa ny fahasalamana dia tsy fahasalamana amin'ny zavatra rehetra hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao zao lazaiko anao raha ohatra ianao ka manan-karembe fa ianao marary dia mampalahelo ianao nanana tonton anankiray izay ahako a izy tena manan-karena mpanefoefo fa tsy navelany dokotera ninana izy fa tsy farilaka satria tsy mazaka ny toe-batany tsy afaka manao buffet dia zao ny antaniko anao ilainao ve le arena be anao raha farilaka ny be dehibe ao an-tranonao izay nitenenananao hoe maniry izay ary manonona izay ry malala mangataka ao mba ho ambina sy ho salama ianao amin'ny zavatra rehetra amen ina moa le fahasalamana fa ny fiainana manontolo fahasalamana amin'ny ara-panahy teneny eo akaikinao salama amin'ny ara-panahy ianao hoe manomboka mandrainoty ianao eto salama amin'ny ara-panahy ny fiainam-bavakao a sy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a ny fanomponao a dia salama za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa isaky ny hivavaka ane ianao dia tsy ho reraka ny hivavaka ane ianao ny fanomponao ane dia ho salama tsara misy olona rehefa mandalo aly izy a dia manomboka me miaina ny fiainam-bavakany manomboka dia tsy dia mino an'Andriamanitra loatra tsony izy dia eo le hoe tsy salama ny ara-panahinao teneny eo akaikinao averenao amin'ny foana mandra-pialana eto ambinina sy salama ianao amin'ny zavatra rehetra hoe teneny izy hoe salama ny ara-panahinao salama ny fanomponao an'Andriamanitra salama ny finonao an'Andriamanitra salama ny fanarahanao dian'i Kristy amen za miteny anao na tonga le hoe salama ara-panahy io tena lakile amin'ny fiainana za miteny anao fa raha ohatra ianao ka salama ara-panahy dia hitoy amin'le manaraka ho salama ianao amin'ny toe-po ny olona salama ara-panahy tsy mora marary izy amin'ny toe-po ny olona salama ara-panahy raha mbola manana ny fanahy masina koa izy dia salama izy amin'ny toe-po salama amin'ny toe-po ohatra tsy olona mora tezitra ianao tsy olona mora stressé ianao fantatrao ve fa be dehibe zao ny olona stressé fantatrao ve fa nareo olona ao an-trandro ao raha dia mora mastressé anao nefa andreo raha ho fitahina ho anao move ny vadinao tsy fitahina ho anao e move ny zanakao tsy fitahina ho anao e move ny patron anao tsy fitahina ho anao move ny asanao tsy fitahina ho anao ko manina ny izy ny mastressé anao rehefa salama tsara ny fiainanao tsy mastressé anao na ny asanao azy fa zao ny teneko anao rehefa salama ny ara-panahinao dia tsy stressé anao dia salama koa ny toe-ponao ohatra anankiray amin'le salama toe-po hoy ateo hoe tsy mora tezitra tsy mora tafotoiny tsy mora manao dépression ianao ve malala olona mora tezitra eto ambavaka izy fa mila fanasitranana ny toe-pony ianao ve malala olona mora tafotoana eto ambavaka izy ianao ve malala olona mora maratra eto ambavaka izy aza omena tsiny izy aza hoe aza tenena hoe ianao mihitsy ny ratsy fa izy mila entinao ambavaka amen ary matoa ianao tonga eto androany dia ianao mihitsy mila mitondra azy ambavaka amen tsy mora mitsara olona ny olona salama ny toe-pony ny olona salama ny toe-pony a tsy olona mora mankahala olona za miteny anao na tsy nandresy arany ianao ny ekipanao aza mankahala an'le olona nandresy ny ekipanao ny anao andrianina tsara tiavo tsara fa aza mora mankahala ianiny taloha tena nanenjika anahy ary matetika ny ratra no mahatonga an'izay tadidiko mihitsy ny andohan'izy mivavaka ony lasa mivavaka ony
za miteny ianao raha sitrana ny toe-ponao tsy mora manana fitsarana amin'ny olona ianao teneny leo akaikinao hoe be deabe le asa sy ny tira matoty teneny teneny izy be deabe le asa sy ny atao ny olona sitrana toe-po dia vonona foana na tsara zavatra sy anarina zavatra sy anangana zavatra olona teneny hoe akaikinao ianao le olona tsara toe-po hoe anome profanao anankiray aho hoe tsara toe-po ny malagasy hoe amantsy anao teo hoe resy ny malagasy fa jereo ny fifaliany malagasy tsy nisy olona misy ny andenandena keny ivady hoe fa maninonareo tsy nandresy tena miteny anao a mety nyvonon'olona tena izy raha nanao an'izany hitanao za miteny anao réveil ho atsika reny zavatra aseho reny réveil ho atsika hoe afaka ny andeha lavitra tsy afaka iova toe-tsainy sy fomba fitondran-tena ny malagasy hoe isika na inona faharesena teo mahavariana ohatrany hoe tsika indray ny nandresy ohatrany hoe tsika indray ny nanao zavatra ohatrany hoe tsika indray ny tafavoaka voalohany tamin'le kanina hitanao ohatrany hoe tsy hoe satria resy izy dia midika izany hoe resy izy tamin'ny lafiny zavatra rehetra fa satria manana toe-po vaovao izy dia mahita izy fa nandresy zavatra izy mandresy ny toe-po ratsy teneny hoe akaikinao salama be hoe ny toe-pony mpanohana ny barea matoa izy mitsikitsiky mpanohana izy zay tak'izay nanaovako any le maillot manana ny any choix de virinao sady maitsomaitso ny thème androany ny olona salama fiainana dia salama amin'ny fomba fiteny izao teneko anao raha vao ianao no mora mandratra olona dia ndikan'izay zany ianao mbola tsy salama miara-panahy teneny leo akaikinao hoe hianatra hositranina androany hoe hositranina ny fiainako androany hoe salama amin'ny fomba fiteny tsy mandratra olona tsy manome tsiny olona foana raha ianao ny eo amin'ny fiainanao isaky misy zavatra miseho dia mitady coupable foana ianao miteny ianao tena hifonana mety somary masisika le izy fa te hanangana fiainantsika riditra amin'ny fito alahady raha ianao no isaky misy zavatra miseho dia mitady olona ho coupable foana fa tsy mandinika ny tenanao any hoe ahoana reny anarenako an'ity olo ity dia mbola tsy sitrana izay ny ara-panahinao sy ny fiainanao za miteny ianao mora voan'ny AVC ianao ary itadiavana jus de papay foana raha ohatra ka tsy sitrana ny fiainanao raha ohatra ka tsy salama ny fiainanao teneny leo akaikinao hoe mandamina fiainantsika hoe amin'ny fomba fiteny raha ohatra ianao ka olona salama amin'ny fomba fiteny dia ny zavatra tenenao dia zavatra positif sy tsara foana hoy amantsy anao teo hoe tsy andehanao mihitsy ny andeha nareo arakara dia efa hitsany za miteny anao tsy nisy tafiakatra 8e akory fa rehefa misy zavatra anankiray rehefa misy toe-javatra anankiray dia manangana sy manarina ao an-trano amen ho avy eo le resaka tokantrano amantsy ny fomba fiteninao ataovy zavatra positif ny zavatra teneninao raha ohatra ianao ka manana raha ohatra ka salama ny fomba fiteninao dia olona manangana fiainana ianao mampahery ianao ao an-trano mampahery ianao na aiza tontolo misy ianao fa tsy hoe misy namanao anankiray za rehefa miteny andri mivavao andrindry tena tsy avavaka mihitsy ovina zao ndre fadianina farany atsangano izy areno izy tenenao mpitiavana teneny eo akaikinao hoe manana fomba fiteny efa salama fa zao koa aloha nefy ianao ohatra le teneko teo marina fa miteny ampitiavana le olona fa ianao koa mba mieza matoa le olona miteny anao miteny ampitiavana dia mila ezaka aminao amen salama ny tokantrano hoy mbola teny avy ireny teny amin'any ambinina sy ho salama ny zavatra rehetra salama ny tokantrano milamina tsara ny atmosfera ao an-trano amen ao an-trano mifanohana mifanampy zao teneniko anao io tokantranonao io milanao tsy hoe vao misy avy dia vao misy obstacle kely dia iny ianao fa hoe aleoko miala aleoko misitaka zao teneniko anao io tranonao io mijanonao nikidona ny nikitranga na mafy ary
za miteny ianao mihitsy natsoan'Andriamanitra nangana sy anarina io. Ianao natsoan'Andriamanitra ampitoniny ao anatin'io trano io, amorona atmosfera tsara ao anatin'ny tranonao. Amen. Ao anatin'ny trano. Ohatrany ahoana moa le hoe tokantrano salama. Hoy ateo hoe mifanohana, mifanampy, mifananja. Zao no teneniko anao, ajao dada sy nety, ajao ny zokinao, ajao ny vadinao. Raha vavy ndrendresika tena perfectionniste loatra dia tsy avelantsika mba ho lehilahy hijoro mihitsy ny lehilahy. Ndrendray na diso ary izy, za miteny anao aza toa dia atao eny amason'olona na ambony vatambata-piteny be hoe zany koa hoe dia mety tsy mety. Ohatra zao izy mba miteny ny azo pastera ozy izy nisy taona miteny izy hoe andaontsika nampy any anina, andaontsika nohana any anina. Izy zao publié tamin'ny herinandro, nisy ankizy lahy teo amin'ny Facebook dia tsy manana an'ilay maillot izy dia nalainy stylo dia sarina omby kely izay nataony teto amin'ny anina teto. Dia ozy pastera, maman andeha hoe tongako ny fianarana bady kely dia ho karakaraiko iny dia homeko maillot. Zao no teneniko anao, raha vavy aza toa dia manohatra fa na le lehilahy lehibe voatohatra foana. Za tsy miteny hoe tsy anarina anazy mihitsy ianao hoe mba hanampy anazy fa tenenao mpitiavana ohatran'le teo fa tsy hoe manambola lehilalina amin'izany ianao, tsara ianao hividanana zavatra ho anahy. Tsy karitra hoe tsy namoaka robe mihitsy raha vavy mbola be dia be ao anaty armoire reo aloha re mba hanaovany. Amen. Ndray mpianakaviana ao an-trano na inona mety ho ianao hoe tsy pastera marina vadinao fa tsy mitovy any anahy. Zao teneniko anao, ajao izy fa izy ny lohany. Raha tianao salama ny tokantranao, ajao izy fa izy ny lohany. Ary raha tia marina anazy izy dia ianao dia teneny moramora izy hoe aky tsara le hevitra teo fa manina kira mba atao an'izao fa tsy voatery masika. Fa na zanak'izy antony aza atao an'izany izy. Avelao izy ijoro amin'ny manelahy azy, manana fierté ny lehilahy. Ifona amin'ny lehilahy rehetrarehetra tsy sanatria hoe manana anareo zay. Manana fierté ny manokana ny lehilahy. Ny lehilahy dia manana besoin na accomplissement hoe navita zavatra hoe zany lohany eto amin'ity tokantrano ity, ndry manaja anahy le vady aman-janaka, ndry mametraka amina toerana anankiray le olona. Fa tsy hoe rehefa ny amin'ny olona dia anginenao. Avelao izy mba manana fierté kely hoe ndry mba mijoro amin'ny manelahy azy izy. Na diso any izy tsy manino zany, laisse-le avoir tort à sa façon. Fa aza mbanino izy. Manginena toena mbola miteny fa ianao raha vavy mbisy. Izy ny lehilahy, za miteny ianao na zanakao lahy, na ny lehilahy, na ny anadahanao azy. Raha izy ny lamatosy ny sisy, ome hoaja ny mahalehilahy azy. Za miteny ianao raha te hahita lehilahy ho épanoui ianao, dia ianao mihitsy ny manaja azy voalohany. Raha ianao raha tsy hanaja anazy dia ahoana ny hanajan'ny olona azy any ivelany. Tokantrano salama. Amen. Rehefa mba manana hevitra izy dia mba atohana aloha le heviny. Hoe raha ohatra kosa izy ianao hoe tsy mety zany ataon'izany dia teneno izy hoe papa tena hevitra tsara zany, tena za mahita hoe tena tokony ataontsika zany. Fa hono papa ary manina raha ataontsika ihany zany fa amin'ny fotoana ohatran'izao miproposé ianao fa tsy miimposé. Amen. Izy izy ny olona eto ohatra ny momba ny tokantrano ity resaka ity teneny leo akaikinao salama sy ambinina ianao amin'ny zavatra rehetra. Amen. Mila fifankazahoana ao an-trano. Essayez de vous comprendre. Teneniko anareo reraky ny eny ao an-trano. Mety tsy miteny izy, mety tsy mitarainy izy fa indraindray mba sasao le vilia. Mety tsy miteny izy fa indraindray mba ataovy le sakafo. Teneniko anareo samy reraka mivoaka avy any ivelany tany. Dia aza miteny hoe ny anareo koa za foana ny raha anareo. Tena miteny ianao reraka izy avandy. Ty ohatra anankiray mety tsy mahaino an'ity toroteny ity le olona fa zao teneniko anao ny tonga avy any amin'ny zena lehany tany izy toa dia mivazavazany kitakita be ohatry ny ina ny lelany. Za mety trano ohatry ny raintsika napetraka re dia ho velanareo eto ambonitsikoako eto zantsika rehetrarehetra. Ty zavatra anankiray teneniko anao fantatra hoe fa manina izy menomenina avany ny zavatra namizana anazy tany, ny zavatra stressé anazy tany, ny zavatra nanahirana ny fony sy ny sainy tany dia tao an-trano
no nanaparany anazy. Za miteny anao raha tsy mahainao ty toriteny ty izy androany izy mbola tsy mahalala hoe salama amin'ny fomba fiteny. Essayez de comprendre. Ianao le efa salama amin'ny fiainanao dia toi essaie de comprendre. Miakatra kely ny décibel-ny, essaie de comprendre. Ianao le efa salama amin'ny fonao efa salama ny fiainanao efa salama ny toeponao ny olona sasany rehefa reraka dia izay famoahany anazy. Fa zaho teneko anao raha hiakatra izy dia hiakatra koa ianao na le olona ao ambany raha miteny hoe zany no milaza fampivavaka. Mifampitoraka amina zavatra ny efaranareo. Raha izy mafana ataovy aloha izay mampangatsiatsika anao amin'izay mifamelinareo matimatiny ao an-trano. Ny atmosfera tsy miteny hoe matimatiny fitiavana. Fa mbaly tsy mirehatra daholo ny olona ao an-trano. Ka raha samy mirehatra daholo ary nareo ao an-trano niakatra izy, niakatra ianao, niakatra ny zanakao, niakatra daholo ny olona rehetrarehetra. Koa tsisy mifanenjika amin'ny kifafinareo. Efa niteny sasany lapoaly. Dia hifamonina ao an-trano tsy ho salama ny ao an-tokantranonao raha miara-miakatra nareo. Fa teneny eo akaikinao, essaie de comprendre reny. Nohy fotsiny izany teny anao ndrendreny ny olona miakatra ireny mila sofina mihaino fotsiny izy. Tsy mila anao mamaly izy ndrendray fa olona mihaino anaparany ny folo. Fa ny anao aloha toeponao efa sitrana amen. Izy izao ny olona sasany hoe dia nahenjana be le examen alohan'ilay fito alahady. Salama amin'ny fomba fanaovan-javatra. Hoy amantsy anao teo hoe tsy miala rehefa misy difficulté, tsy miala rehefa misy ady. Izany hoe salama zany dia tsy matahotra zavatra sarotra. Salama amin'ny ara-bola. Ohatrany ahoana moa le hoe salama amin'ny ara-bola, mampiditra tsy mahay mitantana. Fa tsy hoe ny olona mampiditra dia ny anankiray mpamoaka. Za miteny anao mety menao mahainao izany fa tena miteny anao misy ampononana ory amin'izany. Mahay mampiditra vola ny anankiray fa ny anankiray spécialité mahay mamoaka. Ary le mpamoaka tsy manana le spécialité mampiditra. Fa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho salama ny ara-bolanao. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianao sady mahay mampiditra no mahay mitantana ary ianao dia tsy hanao investissement diso. Izay vola rehetra investisy avanao na amin'ny asanao zany na amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahita mivokatra zany anie ianao. Tsy salama ny ara-bolan'ny olona tsy mahay mitantana vola. Fa mila mahay mitantana vola ianao. Tsy normal hoe olona tsy salama ny ara-bolan'ny olona tsy mahay mitantana, tsy mahay mampiditra, tsy mahay mahavita miazonazy ary tsy mahay manome. Avereny azafady tompoko. Tsy salama ny volan'ny olona tsy mahay mitantana, tsy mahay mampiditra, tsy mahavita miazona vola, tsy mahavita manome. Za miteny ianao anisan'ny anankiray tena voadiko tamin'Andriamanitra dia hoy amantsy ny tompo hoe tena aleoko tsy miaina raha tsy manana antom-pisiana hafa ankoatra ny anompo an'Andriamanitra. Fa zaho teneniko anao mahatonga anay mety ozy izy ianao hoe fa tsy ampy ve reto olona mila ampiana reto fa manina mandeha mitady olona ho ampiana hafa. Za miteny ianao raha mandray olona isan'andro san'andro ohatranay ianao dia mahita ianao hoe be dia be ny olona mila fanampiana. Raha iazona ny volako sy ny arenako eto ahako ka tsy afaka ny anampy olona akory dia inona ke ny résultat sy hitsanganako hivoaka ny fiainana. Manontany ianao ianao indray ny anontaniako. Ataon'Andriamanitra manam-bola manan-karena be ianao fa tsy nanampy anizaniza mihitsy ianao teo amin'ny fiainanao dia inona ke ny nentinao nivoaka teo amin'ny fiainanao. Tapitra ny fiainanao dia ozy ianao hoe inona moa zany natao? Inona moa? Dia jerenao le eo akaikinao le miara-mifampitatana aminao hiditra ny lanitra. Inona moa nataoko tany? Ary ianao inona nataonao? Za miteny ianao zay vita ny tananao raha mbola afaka manampy olona ianao dia manampy. Za tsy miteny hoe teo alin'ny daholo zany ny fananako tsy miteny an'izany fa zay vitanao, zay vita ny tananao dia hanampy ny hafa. Zany dia fahaizana mitantana. Za miteny ianao mahitanao Andriamanitra hoe ianao mahay manampy olona dia hozy Andriamanitra hoe ho ampiko ity olona ity. Tsy natsiaro mihitsy tamin'ny fotoana nampianaran'ny pasteur Intsoanao hoe rehefa manampy olona izahay isaky ny nanampy olona izay dia zavatra hitako tsikarotro foana misy olona manampy ho azy izahay.
ny olona mety miarina mitsiririritra hoe laminjareo vola ampiangonana sy ny sisy fa zao nyteneniko anao izahay nanampy olona tsy miteny an'izany izy zay hoe zahay riavany andafy anampy olona zay fa omeo famatsiny fa za miteny anao tsy mila miteny olona zay dia ozy izy hoe ity zavatra ity eto anampihoan'ny anina indray ity zavatra ity anampiana ny vady anareo manokana tsy nina miteny olona zay ao reto indraindray ny olona mietrehtra hoe rehefa miresaka taminay ny olona anankiray dia ozy izy hoe iza moa zany le association manoana anareo avy any ivelany dia ozy izy zay hoe tsy avy any ivelany ka ny tompo fa ianao manapiny hafa te ho tahiny ianao mahaiza manome te ho tahiny ianao mahaiza mitantana ny volanao te ho tahiny ianao mahaiza miinvestira ny volanao amen za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ianao dia olona mahay miazona miarena amin'ny tompo anao ianao dia olona mahay manome ny olona manodidina anao ary fitahiana ho an'ny hafa ne ianao ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao dia olona mahay mampiditra vola eo amin'ny fiainanao amen tonoko koa zany ho an'ny fianakavianao zay tsy eto amin'izao fotoana izao ho an'ny vadinao zay tsy eto amin'izao fotoana izao ho an'ny zanakao zay efa miasa nefa tsy eto amin'izao fotoana izao amen tonoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe anana amin'ny ampy ianao anana an'izay ilainao ianao amin'ny fotoana ilaivanao an'izany amen amarana ako ny salama amin'ny faniriana rehetra teneno akaikinao hoe salama amin'ny faniriana tsy maniry zavatra ratsy teneno akaikinao tsy maniry vadin'olona tsy maniry zavatra ratsy tsy maniry arena maloto tsy maniry ny tsy fahombiazany hafa fa maniry fananganana amen amarana koa azy ny olona tsy salama dia olona kelyhery tsy mahavita ninina ary memena ny famokarany marina sady iso ianao ve fa nahita olona tsy salama dia vao maika izy nefa mamokatra be dia vao maika izy matanjaka be dia vao maika izy mitombo ny arenany za miteny ianao sitrano sy alamino ny fiainana teneno eo akaikinao sitrano sy alamino ny fiainanao hoy amantsianao teo hoe ny olona tsy salama dia kelyhery tsy mahavita ninina fa miena ny famokarana tsy ambinina aminao mandrakizay any zany tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa hotahina sy ambinina ianao dia vao maika hitombo ny arena eo aminao hitombo ny hery ao anatinao ary hitombo ny fahasalamanao indrindrindrindra raha-batana ihany koa amen ny olona tsy salama dia miankina aman'olona foana marina sady iso tsy afaka hitsangana ary izy tsy maintsy hiankina amin'ny olona izy ny olona tsy salama dia tsy maintsy hiantso olona foana izy hoe avindray aloha-pio hitsangana andeha ananina fa za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ianao tsy olona hiankina amin'ny olona foana zany za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao indray ny afaka hiankinana ianao indray ny afaka hisahan'olona maro matoa ianao afaka hisahan'olona maro efa tahina sy ambinina ianao zany amen ny olona tsy salama dia miasimba ny fiainany marina sady iso taloha izy nanana hery be salama be izy taloha dia afaka napidibola be fa rehefa ohatra izy ka mety salama dia lasa miasimba ny fiainany satria lasa tsy maintsy mijanona ao an-trano izy fa tsy afaka miasa intsony ary tsy mitovy ny fidiram-bola ny taloha sy ny fidiram-bola ny atsy aoriny za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy asimba mandrakizay ny fiainanao fa ianao dia miatsara makany amin'ny fahatsarana makany amin'ny fahatsarana sy ny fanambinana makany amin'ny fanambinana amen tsy teneny ambontsony hoe tariany aretina ny olona salama matetika ny olona rehefa tsy salama rehefa osa dia tena ohatrany hoe tena toa dia manao dépression mihitsy hoe tena vitazany fa za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fahasalamana fanambinana ho an'ny fiainanao rehetra hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny salamo toko fahatelo amby zato mandiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra amen iaraka hitsangana sika atsangano ny tananao dia apetra eo amin'ny tanana eo amin'lohanao hivavaka ho anao raha eo maninonona fanasitranana ho an'ny olona tsirairay avy ny fiainany manontolo mihitsy Andriamanitra no mila fanasitranana tsy fanasitranana amin'ny ara-panahy fanasitranana amin'ny toepo fanasitranana amin'ny fomba fiteny fanasitranana ho an'ny tokantrano fanasitranana amin'ny fomba fanaovan-javatra fanasitranana amin'ny ara-bola fanasitranana amin'ny faniriana fanasitranana am-piainana iray manontolo Andriamanitra mila anao ny fiainana iray manontolo sitrano tompo ny fiainan'ny olona tsirairay avy ny fony ny amin'ny rehetra izay rehetra eo amin'ny fiainany osy
na tsy salama andriamanitra dia manomana fiainana eo ary fahasalamana ankehitriny. Tonoko andriamanitra hoe anana heriny tsirairay avy andehanana mieloso mihoatra indray. Tonoko andriamanitra fa misy fahasalamana hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladina eny tsirairay avy. Misy fanavaozana ny taovy manona fahasalamana ny amin'ny any anatin'ny olona tsirairay avy andriamanitra. Fanasanana amin'ny fomba fijery, fanasanana ara-panahy amin'ny fomba fisainana amin'ny fanavaozana ny saina ho an'ny olona tsirairay avy. Andriamanitra manonona ako fa ny fiainan'iray manontolo mihitsy no tonga hitsangana sy ho vaovao indray. Ianao andriamanitra ny teny fa ianao dia andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra. Tonoko andriamanitra fa ninona areti-panahy amin'izao fotoana izao dia maina tanteraka izany ary potika sy rava ny fahamainana rehetra amin'ny fiainana ara-panahy. Tonoko andriamanitra fa ninona zavatra maina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia misy fiainana vaovao indray eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Ninona fahamainana amin'ny fidirana ara-bola, amin'ny asa, amin'ny zavatra atao rehetra, amin'ny projet rehetrarehetra dia tonoko andriamanitra hoe hisy andony lanitra ao indray ho tonga eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Manona fiainana andriamanitra eo amin'ny tontolo ara-panahin'ny olona tsirairay avy eto. Tonoko ny atmosfera ny fiainana ho androany tonga eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy indray. Aina vaovao, ainga vaovao an'ny olona tsirairay avy. Tonoko ny fanasitranana tokantrano, ny tokantrano rava, ny tokantrano misy fahamainana, ny tokantrano misy fifandirana na misy aby, na misy tsy filaminana na amin'ny endrikina na amin'ny endrikina amin'izao fotoana izao. Tonoko izany ho sitrana amin'izao fotoana izany. Tonoko andriamanitra ny tsy fisina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ho sitrana izany amin'izao fotoana izany. Ho tokantrano ambinina sy anana ny ampiny tsirairay avy. Izay zavatra ilainy amin'ny fotoana ny andriamanitra dia ananany izany amin'ny anaranao. Ninona fanafian'ny devoly, fanafian'ny satana dia tonoko amin'ny anarana maherinao Jesosy izany hoe tsy manana irika eo amin'ny varavaram-piainan'ny olona tsirairay avy. Ny valalam-pandangy, ny fanampangalatra rehetra dia tonoko amin'ny anarana maherin'i Jesosy tsy manan-kery ary tsy manam-pahefana ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Ho voninahitry ny anarana maherinao Jesosy. Tonoko andriamanitra ny fanambinana sy ny fahasalamana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Amin'ny anarana maherinao Jesosy isika rehetra no hoe amen.